Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao andro larobia izao. Ny vidéo antsika androany dia hiverina iresaka momba ilay affaire PNF izay mahavoaroiroy any Mamy Ravatomanga. Affaire PNF izay nanaovan'ny Roly Mercia, tsy izy irery fa nisy teratany malagasy maromaro izy nanao tao nanaovan'ny Roly Mercia témoignage taty amin'ny PNF. Témoignage izay notoriny Mamy Ravatomanga zany Roly hoe nanao faux témoignage hitantsika tamin'ny talata heriny teo ny procès momban'izay dia omaly no nivoaka ny didim-pitsarana 30 mois ferme novaina ny chef d'inculpation tsy natao tsony hoe dénonciation abusive fa raha tsany mantsy dia tsy manana fahefana ikirakirany iny fitsarana tamin'ny talata iny ny mpitsara teo dia novaina hoe naka le goma mazika na nandeha nangataka ny filoham-pirenena nao an'ilay indray dia novaina tsy dénonciation abusive intsony fa lasa dénonciation calomnieuse. Ina moa nantsona hoe affaire PNF. Io affaire PNF io dia ampahany kely fotsiny amin'ilay affaire malaza be aty France antsona hoe l'affaire Balkany. Balkany dia maire an'ny commune anankiray mitondra ny anarana hoe Levallois-Perret dans le département du 92. Io rangahy io izy mivady mihitsy moa zany dia tena malaza be mihitsy mpanao magoy, mpanao ny rehetrarehetra, exactement le même profil que Mamy Ravatomanga. Raha zany ve ireo lasa mpinamana, raha zany ve ireo ifanao affaire dia le affaire zany izay anenjehan'ny fanjakana frantsay ny fitsarana frantsay any Mamy Ravatomanga dia ao anatin'io affaire maloto be dia be antsoina hoe affaire Balkany io. Ampahany kely amin'io satria ilay maire ny Levallois-Perret monsieur Balkany dia nivarotra tamin'ny Mamy Ravatomanga immeuble angeza be zany immeuble angeza be dia ny aty andafy rehefa ohatra anao ka hividy trano dia tsy maintsy mampiseho zavatra anankiroa mazava be. Voalohany indrindra aloha hoe misy an'io vola io ao amin'ny banky, na volanao tahiry na héritage na karamanao peu importe fa misy an'io ao, na nindrina vola ianao dia efa nomeny efa neken'ny banque le prêt bancaire anao dia ao amin'ny comptenao le izy. Iny tsy hitan'ny PNF. Dia faharoa manaraka an'izay ny exigence aty tena obligation mihitsy zany dia tsy maintsy manao déclaration de revenu. Ny vola raisinao tamin'izany andro zany ny vola raisina dia amin'ity taona 2023 ty ohatra dia déclareko amin'ny taona 2024. Zao izy efa prélevé à la source fa tamin'izany andro zany mbola raisina aloha ny karama dia ahilika izay etra dia iny nomena ny fiska rehefa heritaona après N+1 zany. Dia nojerena koa tsy nanana an'io déclaration de revenu io i Mamy Ravatomanga. Ranga ny sofin'ny PNF ny fa satria aty zao ohatra ameko exemple ray fotsiny tena exemple récent zao ny ministry ny asa frantsay ankehitriny dia enjehan'ny PNF satria eritreretin'ny PNF hoe nanao favoritisme privilégié olopatany tamin'ny marché anankiray. Ministre Ampernazy io zany no lalàna aty à France. Dia donc Mamy Ravatomanga tsy nanana justificatif hoe manana ny vola io tany amin'ny banky dia tsy nanao koa déclaration de revenu. Dia rehefa ny zavatra nohatran'izay dia nefa ianao mividy zavatra lafo be immeuble de 8 étages zany ke ireo olona tsy ohatrany hoe andeha hividy garabana letchi tsy amin'ny sisiny le kaiky ny Tamatave ery tsy zany mihitsy immeuble de 8 étages c'est un grand truc ça. Dia ozy izy ny PNF hoe taiza nahitanao an'io vola io matono nahazo an'io dia ny dikan'izay misy vola maloto angambany suspicion le izy
zay ny teneniny zay le mampatonga le ouverture d'enquête ozy ny PNF hoe matoy ianao manana n'io zavatra ngeza be io afaka mividy an'io nefa sady tsy manana vola any banque officiellement no sady tsy nanao déclaration de revenu de ny dikan'izay de vola maloto angamban'io tsy vitan'izay vola maloto io fa manao fraude fiscale koa ianao angambany chef d'inculpation anankitelo le izy fa zay no tena tadidiko de iny blanchiment d'argent de fraude fiscale anisan'ny chef d'inculpation tao ny PNF ny fitsarana frantsay no nanao ny antsona hoe ouverture d'enquête tamin'io tsy nisy dirana iza mihitsy zany tsy nisy dirany ministre ny économie aty koa zany tsisy dirana iza n'izy zany. Dans l'affaire Balkany, il y a une petite partie qui implique Mame Ravatomanga. Ranga ny sofin'ny PNF fa mividy zavatra ngeza be Mame Ravatomanga nefa ny ohatran'olona tsy manambola aty. Mame Ravatomanga manambola be zavatra efa malaza be PNF nge tsy adaly mijery izy aloha izy moa ianao de sura fa mijery izy ohatranay nahita niny liste Panama Papers iny izy nahita niny liste Forbes iny izy hoe oaio ity rangahy ty kay tena manambola be nefa nahoana no tsy manao déclaration eto France amin'io zavatra vidiny io zay ny fandehan'iny izay rehetra olona nahafantatra ny Mame Ravatomanga dia nantsoina anao témoignage zay le izy rehefa nizoina narahana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ilay procès tamin'ny talata teo de navadiky ny mpitsara ny tantara nataony hoe voalohany aloha iny le novainy iny le naka le gomme magique de novainy hoe dénonciation tsy dénonciation abusive tso fa calomnieuse de navadiky ry zareo ny tantara de nataony hoe i Roly Mercia avec la complicité de l'ex-première dame Voanga Rajaonarimampianina no ny dénoncé andry zareo ory pitsara ory fampanoavana ahoana no mampatonga anareo manao zavatra farak'izay vendrana ohatran'izany tena vendrana zany satria la situation elle est claire et limpide efa fôvina ny mpanao gazety mifandresaka momba an'io io tsy misy hoe piaro Mame Ravatomanga io na hoe fahavalon'ny Mame Ravatomanga ny mpanao gazety vazaha aty andafy tsy mironona amin'izany zavatra zany mihitsiny io koa ny anankiray efa hitapoky hita-pirenena zany fa hoe nanao zavatra tsy nety i Mame Ravatomanga ny nanao arrangement entre amis avec monsieur Balkany de avadiky ny mpitsara le izy hoe i Roly Mercia no nandeha nitory zay le hoe dénonciation i Roly Mercia hony no nandeha nitory avec la complicité de l'ex-première dame Voanga Rajaonarimampianina Jehova tompo fa tefiry ianareo zay ange le image omenareo ry mpitsara sy fampanoavana rehefa manaiky fahatana an'io baiky ny Mame Ravatomanga io ny Mame Ravatomanga nge ny rambony nous protéger il protège ses fesses lui il en a strictement rien à foutre de vous il distribue l'argent et puis tant pis après de ianareo no manao fonao ahoana no nampatonga anareo miteny an'izany hoe andao reo ovaina indray ty zavatra ty de tsy ohatraohatran'ny témoignage tsony fa atao an'le hoe io rangahy io Roly Mercia io mihitsy no nitory Jesosy mpamonjy eo tena maturité na zaza maternelle zany hoe io ka ianao zany efa tsy namako androany de tamaly ianao nitranga lelanahy de androany zany ianao mbola nanongo anahy de amboamboarina daholo le tantara tena zay no tena zavatra révoltant mitranga eo amin'ny fitsarana ny Madagasikara ny olona rehetra mahafantatra
ny olona rehetra mahafantatra hoe ohatrany ahoana izany tantara hoe PNF zany izay mahavororoyany Mamy Ravatomanga. De ino no antsoina hoe témoignage, de ino no antsoina hoe dénonciation. Les deux n'ont strictement rien à voir. De nefa navadiky ny fitsarana de nataony dénonciation abusive aloha tamin'ny voalohany. De avy eo nahazo le avy any amin'ny filoham-pirenena na nahazo goma mazika tatsy amin'ny école maternelle tasy de novaina le izy hoe dénonciation calomnieuse. Les dossiers faux témoignage zany dia raha tena zoina, raha tena hoe arahana marina ny tena fahamarinana dia vide le izy. De nefany namboamboariny mpitsara de io namoahany 30 mois d'emprisonnement ferme io. Tsarovo a de mbola veriko ihany tsarovo fa i Mamy Ravatomanga no maniraka anareo amono any Rony Mercia. Tsy Mamy Ravatomanga ny ao anatin'ny lohany de abibina ny ao anatin'ny lohany. De enareo tsy mahatakatra an'izany ry mpitsara, tsy mahatakatra an'izany ve nareo hoe abibina nge no ao anatin'ny lohany io rangahy io de mizarazara vola izy. Fatahorana anao monsieur Mamy Ravatomanga no mampatonga ny olona manaraka an'izay ataonao zay koa. Explication anankiray fatahorana anao. Il y a une grande différence entre la peur et le respect. Les gens n'en ont strictement rien à foutre de vous parce que vous traînez le pays dans la boue. Zay raha atao amin'ny phrase tokana ny zavatra ataonao vetavetainao ny firenena iray manontolo. Ireo zao zany le mpitsara tamin'ny talata teo de tamin'ny talata heriny de io nasainao namboamboariny io le izy de iny mivoaka 30 mois iny de eritreretinao hoe yes j'ai encore gagné. Tondrona tsy matakatra plus loin que le bout de son nez. 30 mois iny mivoaka iny de iny de raisipotsiny iny zavatra iny de arotsaka any am'izay tokony androtsahana azy. Efa mijery averiko ihany efa mijery ny any Madagasikara ny communauté internationale mivoaka androany ny article nosoratan'ilay gazety hoe Le Monde mikasika ny vision globale de ce qui se passe avec le gouvernement actuel. Efa reko zao fa mitaraina mafy ny représentante ny Union européenne fa nangataka fiainana tamin'ny filoham-pirenena de tsy nivaliny madame nefa zany c'est pas poli monsieur le président, c'est vraiment pas galant, c'est pas poli puis c'est pas correct de tsy nivaliny. Fantatry ny filoham-pirenena tsara fa anisan'ny zavatra izay hotenen'io Ramatoa représentante de l'Union européenne io de ny fitsarana izay mijoro amin'ny kolikoly irery ihany. Iny reriny ihany no any ijoroan'ny fitsarana ao anosy. Kolikoly izay anisan'izany i Mamy Ravatomanga satria mividy didy mifanaka amin'izay tiany même si c'est contraire à la loi. Ireo mpitsara zay mahafantatra azy tsara mihitsy fa c'est contraire à la loi dia tsy te halala na matahotra anao na miaro ny toerany na koa mba te hitondra ny vady aman-janany andehanao vacances de manaiky. Fa ny ministre ny fitsarana koa no tokony ho tonga saina. Ny syndicat sindretra bref lay représentante ny Union européenne dia anisan'ny olona efa nanaterana ny dossier zay tokony aterina ny aminy na any toerana zany na aty andafy na tany Bruxelles. Tsy izahay fianakaviany Rony Mercia rery no ny tiré ny sonnette d'alarme fa
ny groupena collectif maromaro samy mpitolony ireo de samy mametraka amin'ny anaran'ny collectif sy ny association samy mametraka amin'ny anarany ny zavatra hitany de mifandray ça converge vers entre autres une seule et même personne Mamy Ravatomanga nangataka fiaonana amin'ny filoham-pirenena io ramatoa io tsy nahazo valiny de asa re zay zavatra hitranga aty nge matoa irahana andeha hiaona aminao andrametoa filoha io ramatoa io de zavatra efa mihetsika ny aty zany zay no tokony andraisanao ny toeranao maha-président anao fa tsy omenao an'io super président io ny pouvoir rehetrarehetra fa ianao zao no filoham-pirenena ianao zany ny lohany eo zay rehetra fa mety avetana ny firenena ataony Mamy Ravatomanga de ianao ny voalohany responsable voalohany ao amban'izay ny ministry ny fitsarana raha ohatra ka hoe miresaka fitsarana de rehefa tonga zany ny fotoana iantsona indray any Mamy Ravatomanga de ho hitanareo eo fa dossier mavesatra be le izy ny petite partie nanaovandry toeratany malagasy anisan'izany Roly Mercian témoignage dia vraiment une toute petite partie iny ve no avadikareo hoe dénonciation nga ty mety an'izany tsy mety an'izany ty any aminareo no azo anaovana an'izany petatoko tsisy ilana an'izany ça manque de maturité ça manque d'intelligence ça manque de niveau intellectuel ça manque de tout de ekenareo fotsiny zay zavatra teneny Mamy Ravatomanga io leo tsy de nahita fianarana firy du moins en ce qui dans le domaine de la justice et législatif tsy nahita fianarana amin'izany izy fa ny azy de ny rampony no arovany de asainy manaonao foana nareo le nareo manaonao foana koa c'est condamnable eo anatrehany lalànany olombelona fa enareo zay asainy mamono any Roly Mercian no tena zava-doza indrindra tsy ny tanan'io rangahy io mihitsy no andeha anakenda any Roly Mercian il est trop malin pour ça enareo zay azony vidinareo no asainy amono an'io Roly Mercian io manao zavatra mamoaka didy tena Andriamanitro taiza mbola nisy an'izany teto ambonin'ny tany Jesosy io mbola tsy nisy an'izany teto ambonin'ny tany raha tsy vo izao misy efa ka maromaro io le dénonciavany ohatra zao ny dénonciavany justice Madagascar io niakapareny fa bref izy no ilaza azy tana mijeren'le jerevony page ny justice Madagascar fa tena mazava be mihitsy ny zavatra azavainy eo raha vo resaka justice de ny indicateur de corruption à Madagascar tena alerte rouge zay raha rivotsika mbola iresaka momba an'izay mais raha riva ao amin'ny radio Echo du Capricorne manomboka amin'ny valo sasany ka hatramin'ny folo ora sasany miaraka amin'ny Claudia Souffland miaraka amin'ny Jean-Claude Rabelfart sy miaraka amin'ny Manitra militant daholo koa reo olo reo militant daholo tsy hoe militant manana ennemi fa militant mba hitombona ny antsoina hoe état de droit zay nge le tolona atao marina fa hoe à travers Roly Mercian le izy fa le tolona atao de hoe andriamatoa ministre ampiaro ny lalàna dia ajanony am'izay ny fanekena ny baiko omeny Mamy Ravatomanga lasa lavitra loatra le izy raha rivotsika mbola iresaka an'io amin'ny radio Echo du Capricorne jereo fa en page kory ambanimbany ery le coordonnées rehetra enotsika azy ao amin'ny 1 rue de la Solidarité misy anay mahazo tonga na ianao pro Ravatomanga na ianao
pro l'orange be ny mahazo tonga amin'ny akanjo orange be mahazo tonga dia manao débat isika fa olona manana niveau intellectuel hanao débat ny olona ao amin'ny radio io fa tsy ohatran'ny any aminaroany Mamy Vatomanga tonga de erim-pamiretana no natao raha vao misy manelingelina amin'ny jereo koa fa ao ampageko Body Fabre no misy ny ity article ity no asehoko eto sy ity anankiray ity fa ireo no tena malaza an'le affaire PNF reo mihitsy ny tena mahalaza azy de jereo fa de vakio de mamaky finaritra de mamay fotoanatsika zany Rariva Echo du Capricorne de mamay fotoanatsika koa rapitso amin'ny vidéo anankiray de mampanatena anireo plateforme maromaro zay nangataka hoe mba ataova amin'ny teny frantsay koa izy fa ny public anay tsy malgasophone eny tompoko voaray de voaray ho ataoko amin'ny teny frantsay ihany koa voilà bonne journée daholo de rarivontsika zany no miaona de manatena anareo koa ho tonga maro rariva any amin'ny radio amin'ny studio de na tonga mivantana na tonga amin'ny telefone malalaka ny varavarana malalaka ny débat malalaka koa ny sainay nenengy misy zany corruption zany any voilà bonne journée au revoir